Ny association de commune dia fivondronana commune mikambana satria manana fotodrafitrasa izy na zavatra tianao atao. Amin'ny association azy dia ara-dalàna izy raha efa nataony ka nanaja ny lalàna 60-133 izy. Io dia ataon'ny olona rehetra rehefa te hivondrona. Amin'ny maha commune anazy anefa ka te hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana izy dia tsy maintsy izy mangataka lalàna aty amin'ny ministera. Ao akaikin'ny association de commune anefany dia misy koa ny atao hoe OPCI izay vondrona commune koa fa tsy maintsy mifanakaiky ary ny mpitantana vola ao anatin'io OPCI io dia tsy maintsy ny trésorier na ny receveur izay misy an'le commune ary hipetrahan'le OPCI. L'association des communes Ndouama-Tiach, créée légalement en septembre 2007, fait partie des premières associations de communes à être opérationnelles à Madagascar. Son siège social se trouve dans la commune rurale à Lakamisiten, district de Vuibat-Lalangin, région Haute-Matiach. Tany amin'ny taona 3 dia nanangana OPCI ny tenanay niaraka tamin'ireo commune 7 manodidina izay manana olana iraisana ao amin'ny laka Tarambiby. Ty dia naorina Amatsirano any renivohitry Fianaratsoa. Tamin'izany fotoana izy telo amby telopolo ny loharano mamorona an'ity avy etỳ ambony tamin'ny 1952. Tamin'ny anainanao prospection tato tamin'ny 2003 dia 6 ny loharano mamelona an'ity laka ty. Nefa ny filana eny Fianaratsoa mitombo ny tanàna memitatra. Ny olona aty ambony moa zany voakitikitika koa fa tsy mahazo mamboly mameraka zezika na inona agnambony. Misy olana koa amin'reto fitantanana reto ala reto miaraka amin'ny forêt. Rehefa nahazo fiaraha-miasa tamin'ny Sabetsileo OPCI votrainy io ny taona 5 dia ny apara hatramin'ny fanaovana visite échange tany amin'ny faritry Bongolava. Tamin'izay fotoana izay no nahitanay coopération manohana commune 4 ao anatin'ny faritry Bongolava izay manampahaizana manana ny 2 ano miakatra manampy an'ilay mera amin'ny fampandehanana raharaha sy ny famporisiana zavatra rehetra tokony atao mba hampivoatra le commune. Dia tapa-kevitra izay OPCI tamin'izany fotoana fa hangataka zavatra ohatran'iny ka tamin'izany fotoana no ny ministera no namaly avy hatrany ny fanatrika taminay hoe ny voarainay ny etaetanareo ny ministera koa manana kevitra anao zavatra ohatran'io amin'ny atao hoe politika vaovao le hoe CAC centre d'appui. Fa ny nampiavaka azy kely dia ny ministera nametraka hoe tsy mety raha commune 7 fa atao ngeza 4 farafahakeliny ary tsy mihoatra 8 mba zay matapatsanga le appui centre d'appui. Dia nekena rehefa niara-niasa tamin'ny CAC ireo commune 4 reo dia nangataka hiditra ny commune anankiroa ary ny zavatra tsapa dia navesatra be ilay fitantanana fiarahana amin'ny tantana tamin'ny région satria izay fitantanana ny CAC taloha. Tsy mety raha na 12 commune no atao OPCI satria tsy manana efintany iraisana izahay ary tsisy intérêt commun na hoe problème iraisana. Dia niarany vory ary nanapa-kevitra fa anangana association de commune. Ny centre d'appui commune zany no manamora ny fifandraisan'ny commune mpahazo tombontsoa aminazy amin'ny mpamatsy vola eo ihany koa ny sampandraram-panjakana izay miasa eto Fianaratsoa. Ankoatran'izay asan'ny CAC ihany koa ny manamafy orona ny fahaiza-manaon'ny commune amin'ny sehatra fananantany hetra fitantanan'ny commune amin'ny ankapobeny. Ny fahatelo anisan'ny asan'ny CAC ihany koa ny manampy ny commune amin'ny fandrafetana tetikasa ahafahana mampandroso ny commune izay mpahazo tombontsoa koa zany ao anatin'le centre d'appui aux communes. Ny CAC dia eo ambany fitantagnana fikambanana commune amin'ny fagnatanterahana ny asany. Ka ny zavatra mipetraka amin'ny fomba fiasa isam-bolana dia misy tatitra atao isaky ny fivoriana atao amin'ny fikambanana commune sy ny mpikambana amin'ny bureau commune mpikambana agnatin'ny association des communes. Dia isaky ny 3 volana ihany koa dia misy ihany koa ny tatitra atao
momba ny asa atao amin'ny ankapobeny zany ary ny tena tampon'le izy isa-taona dia misy ny drafitra asa atao ho fagnatanterahana ny asa atao agnivon'ny CAC izay tsy maintsy laniana ary tapaky ny fikambanan'ny commune ray manontolo ary ao anatin'izay ihany koa no ahafahana manao ny tatitra ao anatin'ny taona. La gestion de l'association est assurée par 16 maires et 16 conseillers. Les membres de bureau comprennent un président, un vice-président, un trésorier, 2 commissaires aux comptes et 10 conseillers. Amin'ny maha-président anazy zay satria ianao olona ny fidin'olona zany fidin'ireo koa mpikambana reo dia fandrindrana no ahy no adiditsy andraikitro amin'ny ankapobeny fa sy manao teniko fe lehibe. Ny atao hoe conseiller moa dia zay misy ny hoe komity ny fanjohiana izy io no nisan'ny miaraka amin'ireo maire ireo mamola vola ny zavatra rehetra ho dinihina sy afaka manapa-kevitra ireo rehetrarehetra ireo raha sy eo ny komity ny fanjohiana izany hoe raha dinihina akaiky zany dia mitovy ihany agny amin'ny asanay conseiller ao agny amin'ny asan'ny commune ity asan'ny confana ho komity fanjohiana atao anatin'ny association des communes ity. Ny fidiram-bolan'ny association io dia ny cotisation alohan'ny commune mpikambana ao aminy. Dia nisan'ny fidiram-bolan'ny commune ihany koa raha misy tombontsoa azo ny vondrona commune zany na io vola na io fitaovana misy ampaham-bola zany ifanekena zany ampidirana ny kitapom-bolan'ny association des communes. Une association de communes pérennes, des membres solidaires évoluant dans une nature plus verte. Tel est le but de l'association des communes Andouama Tiatch qui sera concrétisée par l'atteinte des objectifs suivants. Voalohany dia ny hampaharitra ny fomba fiasa tahaka ny fanananay ny CAC centre d'appui. Tanjona faharoa dia le fanambarana ny hery mba hiady siana mafy zay fitakina iraisana indrindra ny tombotsoa. Eo ihany koa le fampiroboroboana ny fiaraha-miombonantoka eo anivon'ny association. Dia tanjona ray lehibe ao anatiny ao ihany koa ny ampanankarena ny échange entre ny commune samy commune. Dia lehibe ao anatiny moa zany le fampitomboana sy fampivelarana serasera. Amin'ny ankapobeny zany fijeriko azy raha io vondrona commune Andouamatsiatra io dia anisan'ny fitaratra raha atao amin'ny faritry Matsiatra ambony satria mbola vao io zao no vondrona commune misy ato. Misongadina izy indrindrindrindra zany amin'ny alalan'ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny commune mpikambana zany fiaraha-miasa moa zany ny ataon'zareo mba ahafahany manao zay amin'ny alalan'ny hetra. Les avantages dont pourrait bénéficier chaque commune regroupée au sein d'une association sont nombreux. Dans la commune Andouama Tiatch, les membres ont identifié les avantages suivants. Un espace d'information et d'échange d'expériences. Association Andouama Tiatch zay dia nahita seratra zany agnay ahafahanay mifanakalo vaovao serasera fampizaratra ity fampialala amin'ny fivoriana isam-bolana akoatra ny fivoriana miaraka amin'ny district zay. Eo amin'ny budget participatif zany amin'ilay fanakalozana traikefana commune samy commune zany dia hita zany fa sara lahatahaka zany ny fidiram-bolan'ny commune alakamisy ny tenina dia mba nanao an'izay koa zany ny commune adidiako ao votrafenao. La défense des intérêts communs. Noho ny fisian'le fikambanana commune ty zany dia nisy famahana olana miaraka indrindraindrindra amin'ireny fidinan'ny ny tompona andraikitry ny fandriam-pahalema na agny amin'ny commune regny taloha dia matetika ry zareo tsy mandalo amin'ny commune akory fa tonga dia zay ipatany no atao. Tao anatin'izay nefa dia nisy fampiasoana ao anatina fivoriana zay ny association ihany koa nampiaso an'ireo tompona andraikitry ny fandriam-pahalema. Taorianan'izay zany dia nisy le fiaraha-miasa ary misy le fifanajana eo anivon'le mpitondra eo anivon'ny commune sy le tompona andraikitry ny fandriam-pahalema na avy aty amin'ny fitondrana foibe. Tao anatina fiaonana zay fanaona isam-bolana dia nivotra tao ny olana iraisana ao an'ilay association de commune mahakasika an'ilay fitrandrahana iny vola mihetra satria
ny lalàna zany dia mametra mihitsy hoe tsy maintsy mandalo trésor le vola izay commune rehetra nefa samy mahatsapa fa misy efa ho lany mandana izy vao miverina any aminay vola na herintaona vao miverina na roa taona dia niezaka nampiantso an'ilay directeur ao amin'ny trésor eto amin'ny région eto Matsiatra izay nanaiky avy hatrany raha ny association nanatona azy fa rehefa commune tsirairay dia tsy mahazo fahapo tao dia niaona tanteraka niaraka taminy ary niantso niaraka tamin'ny région tao amin'ny région eto Matsiatra dia nisy fifanarahana nipetraka mazava sady mapety anay any mapety ny avy ao amin'ny trésor tonga dia mijanona any aminay azato isan-jato fa tsy mandalo trésor tsony nanaiky ny tao amin'ny trésor ny aparana nivotra avy aty amin'ny association lay izy ankehitriny dia niekena ihany koa ny région eto Matsiatra manontolo. Ho an'ny association des communes do Matsiatra dia ny andraikitry ny région moa zany dia mizara ataontsika hoe 3 na 4 eo ny ray voalohany dia amin'ny fanamafisana ny fahaizo-manao ben'ny tanàna sy ireo tompona andraikitra isaky ny commune nareo ny anankiray faharoa fanamorana koa eo amin'ny fifandraisany zareo na izay samizy na izay amin'ny ivelany ohatra fiarahana miambonantoka raha misy lany ny ataontsika hoe ny fanampiany région dia atao zay dia ny anankiray fahatelo dia ny resaka fandrindrana ny ataontsika fampandrosoana amin'ny ankapobeny. La promotion des débats publics. Noho ny fisian'ilay association de commune dia nitarika anay hiditra ao anatina latabatra boribory miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra izay misy ao amin'ny laka Tarambiby ny apara hatramin'ny fametrahana n'ilay atao hoe plateforme izay sehatra anankiray hifarombona ny mpisehatra rehetra ka raha misy zavatra atao Tarambiby dia tsy maintsy mandalo atao amin'ny plateforme raha midinika vao azo tanterahana. Ohatra fotsiny zao androany dia mangataka zay zany ao anatin'ny fivoriana association mba ahatongavanyireo solotena isy sokajiny mba ho tonga hiaraka mitady vahaolana satria mety hiteraka olana lehibe zany ny fisian'ireo mponina mipetraka ao reo raha ohatra ka misy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana hagnala n'ireo mponinareo tao tsy hipetraka ao sony. Les actions de solidarité. Anisany anankiray zany ny rahanay association do Matsiatra hijerena manokana ireo commune zay atao hoe tara ny fametrahana miaraka ny fandinina miaraka ny ametrahana ireo fitaovana amatsiana azy ireo amina panneau solaire sy ordinateur ary fampitaovana madinika mba ahafahany mitrandraka etra hanampy ny fidiram-bola ao anatiny izay tsy akina antsony aty amin'ny Foibe. Ny commune Andranivorovato Vomarina dia nisan'ny sahirana teo amin'ny lafin'ny fampidiran-ketra. Ny zavatra nataon'ny commune 420 zany dia nisy taratasy niarahana nanao nalefa tagny amin'ny ministère hahafahanay miditra ao anatin'le association des communes fa teo amin'ny kambagnana tamin'ny association des communes nahafahana nampiofana anay nahafahanay napiditra hetra satria vao nanomboka tamin'ny taona ity indrindra fa ny fitantanana amin'ny lafiny eo amin'ny commune fametrahana ny fitaovana ao amin'ny birao fanomezana fampiofanana ny mpitondra ao anatin'ny commune izay nanampian'ny kaka tagnatoerana mihitsy izy izay namety horomarika anay. Ny commune misy anay dia ny babitrosa hatramin'izay na commune anazy fa taoriana ny fisian'ny fikambanan'ny commune ka nahafahana napiditra ny hetra dia mba fafaka ny vidy zahay panneau solaire zay efa afaka koa mba nagnatsara ny fotodrafitrasa zay efa misy satria ny commune na misy anay dia commune tsy misy tsena tena tsy misy ampy fidiram-bola mihitsy ny hatramin'izay. Io zao ny batteria ireo koa ny convertisseur ary dia ahafahanay mampiasa an'ity ordinateur ity dia ny ordinateur moa zany fantatsika fa ahafahana mampiditra logiciel isan-karazany efa tafiditra ato zao ny logiciel nahetra anay efa tafiditra ato koa ny logiciel ny état civil izay ahafahanay mandrindra tsara ny asa tongivin'ny commune. Le renforcement des capacités. Ifandraisanay amin'ny association des communes Andao-Matsiatra dia efa nisy hatramin'ny voalohany hatramin'ny taona 2006 tamin'ny
famindram-pahefanana me ny ministera hoe ho tatandan'ny commune zany a mietra tany sy trano impoloko ka dia zahay amin'ny anafananana traikefa atao amin'ny service ny tanyrahanyhitra zany a no ampitany zany fahalalana zany a any amin'ny association de commune anofana ny commune reo zany a hatramin'ny fandrisana ny trano ny tany ampidirina amin'ny etra tany sy trano dia nampiofanana ry zareo a amin'ilay famolavolana ny famerana ny etra raha vita ny fanakataovana ny rôla dia mba afantarina ny zareo indray a ny fanaovana famorian-ketra ny recouvrement. Nahazo tombosoa tamin'ny alalan'ny association de commune vokatsy ny fampiofanana izay niarahana tamin'ny CAC kiasika ny fitakenany hetra izay nahataterahanay lycée communautaire nahataterahanay nandamina ny boky ny état civil hatrany amin'ny 470 ka hatramin'izao nahavita koa anay CEG communautaire amin'ny alalan'ny rehetra zany no nanaovanay an'izay ary amin'izao moa zany efa mijoro ara-panjakana izy. Ny tombosoa azonay koa dia ny technique de négociation sy ny fampianarana momba ny plaidoyer ary ohatra vavolombelona mitoka amin'ny tendany amin'izany ny nanaovanay ny porte ouverte satria zahay dia tsy maintsy nitety ireny mpamaso vola ny ason'ireny mpamaso vola ireny ka teo anatren'izay zany anay dia nampiharinay io fomba fandresendahitra io. Izahay commune Rezat Centre dia nahazo tombosoa tamin'ny fikambanana association Andohamasiatra amin'ny fanamboarana ny tohatohatra miakatra amin'ny Brown commune. Ty commune ty dia efa vita taloha dia afaka napitatra an'ity zahay amin'ny alalan'ny famitana anjara brika na ny brika sy ny hazo. Tamin'ny fitsoroarivo dia voalohany manerana Madagasikara mihitsy ny alaka misy ny tena mitody recouvrement participation de satria niakatra 81,04% ny isan'ny tahany mpandohetra. Raha tamin'ny herintaona 8 millions d'ariary eo ny vola niditra, izao tsika miresaka zao fa 12 millions mahery izao ariary. Reto zany ny trano namboarin'ny commune amin'ny alalan'ny hetra sy ny niaraka tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ka izy ity dia na misy efitra enina. Noho ny fiarah-miasanay tamin'ny association de commune moa zany ka nazahoana an'ilay renforcement de capacité mahakasika ny fahaiza-manao ny fampararahana sy ambany ity ilay trano-pokon'olona teo taloha dia asondratra mba hisy rihana any ambony ahafahanay mampisy birao maromaro efitra 7 any ambony. Ny guichet foncier izay ho azonay eto ihany koa dia hiasa ato. Chef d'arrondissement apetrakay mena birao ato dia ny chef zapy mena birao ato ihany koa. Ty taona ty dia no fanohanana isan-karazany izay azo avy amin'ny alalan'ny association de commune sy ny fiantsen'ny commune manokana dia nahazo voalohany eto amin'ny faritra Matsiatra ambony ny commune Alakamisy ny Tenina amin'ny fifaninanana commune Mendrika. Dia miresaka mangarahara zany zavatra tsy hitanay teo aloha zay nefa noho ny fiarahanay amin'ny association zany dia anisan'ny zavatra ampianarinao zany mametraka tahaka ny affichage reny ny délibération ny compte administratif reny dia ariary hitany vahoaka ary vokatr'izay dia tsy misalasala zany le vahoaka amin'ny resaka fandoava-ketra satria hitany zany le hoe mazava le fitantanana dia tsy miahany le mpitondra izy amin'izay fotoana izay zany fa afaka manatanteraka le fandoava-ketra ara-dalàna izy. Misy le gazety mpifandraisana ao anatin'ny association anasongadina ny commune tsirairay le zava misy mampisongadina azy ka azo trandrahana. La synergie et la coordination des actions de développement. Eo amin'ny fampivondronana ny hery zany eo amin'ny samy commune moa zany dia isan'ny zava-dehibe zay satria nahitana expérience zany zay tao anatin'ny fisanganan'ny associationnay fa ianay zany tsy hijanona fotsiny amin'izay association Andohamasiatra zay na dia fa nahitanay tombosoa be dehibe ary fa misy zany tao anatin'ny porte ouverte hevitra ny vohitra mba ahafahana manangana tambazotra na fikambanana association na commune maromaro zay efa misy amin'izao fotoana zao zay nasainay ho tonga teto tamin'io porte ouverte io misy maromaro izy ireo tamin'izay fotoana zay. Même si l'association a ses propres objectifs, ces derniers ne s'opposent pas à ceux des communes. En effet,
Les objectifs de l'association sont en accord avec les plans de développement de chaque commune. Tsy ampy ny PCD-na commune rehetra zay nitoanan'ny olona. Misy zany tsy voajery ny zavatra hitambarana. Mifameno tanteraka ny PCD ho an'ny commune anankiray sy ny zavatra mety ho azo avy amin'ny fikambanana commune. Misy ohatra velona rehefa nivondrona ka nafeno 400 dia mora kokoa nazahoana an'ilay animateur telona hanao appui zay nampivelatra bebe koa hatrany ny fahaiza-manao ny commune 400 ankehitriny. Nous avons pu constater au début du film que l'association était dans un moment de festivité et de concertation. La raison en est qu'elle a pu réaliser avec succès 3 jours de portes ouvertes au mois d'octobre 2008 à Fianarantsoa. Ny antom-pibesika androany moa zany dia fanaovana zany zay tory sy fandifiana ny varavarana misokatra ny porte ouverte zay nataontsika tamin'ny herinandro teo. Lamako. Ny zavatra hitako zany nazahoana nasitina olona betsaka tamin'le porte ouverte nataon'le association des communes dia ny fahaizany nametraka le thème ho azavaina tamin'izay olona tonga tao ka iny nahatonga ny olona be dia be satria liana ny olona tamin'ny resaka ny hoe momba ny fitsaram-pehefana, momba ny FDL, momba ny fifandraisana amin'ny STD rehetra eo na ny foncier na ny mine dia nazava be tamin'ny olona dia vao nahita an'le programme le olona dia betsaka ny tonga teo. À partir de l'année 2009, les défis à relever fixés par les membres à l'association sont nombreux. Ny tanjona lehibe ho an'ny association de commune zany zay niraisanay dia ny mba hatratrarana ny fahavitantena amin'ny ara-bola sy ara-pahaiza-manao mba ahafahana miroborobo koa hatrany ny fiarahamonina sy ny fitantanana ny commune mpikambana. Tanjona ao anatin'ny association de commune ihany koa zany ilay fampiroboroboana hiateo ny partenariat firaisana mombinantoka amin'ireo mpamatsy vola isan-karazany sy ny fiarahana amin'ny service déconcentré. Rappelons que les 16 communes se sont associées dans la volonté de défendre des intérêts communs. Et afin de renforcer leurs capacités, elles se sont battues pour avoir un CAC sur place. Ces 16 communes sont ouvertes aux partenaires. Au sein de l'association, les communes ne prennent pas en compte leurs inégalités économiques. Au contraire, elles s'entraident constamment, si bien que les avantages dont bénéficie chaque commune deviennent bien tangibles. Selon les dires du chef de région, que nous tenons à rapporter ici, l'association des communes Ndouama Tiach est un véritable modèle pour les autres communes.